Voalohany indrindra aloha zany ny ekeko ampanetretenany ianao an'izay satria tiako asongadina eto amin'ity tany sy ny fireneny ity fahaiza manao an'ireo tanora malagasy. Miady hatramin'ny farany zany an'izay hoe ny voka-pikarohana ny fandrosoana eto amin'ny firenena dia ireo mpianatra amin'ny université malagasy no tokony mendantsa. Milona eto amintsika mantsy ny fandrosoana dia ny hoe ireo manampahaizana avy any ivelany no entina mpandrosy be diplôma avy any ivelany no lasa ho vedety raha izay ny ilazana azy na arak'asy na inona. Nefa ny antosoko an'izay dia izao hoe raha ny olona nianatra BTP tany Amerika ve dia iverina eto Madagasikara anasoa ny tanindrazana malagasy ny teneniko dia azontsika antoka ve fa hoe ampandroso ny firenena tokoa izy satria raha nianatra BTP tany Amerika zany izy manomboka any amin'ny fototra ka mandrapatonga any amin'ny étage tiany atao béton armé ny anarany tsy latsaka ny 6 milliards dia vira kely indrindra dia izy amin'ny malagasy raha manana 6 milliards fa mpianatra malagasy indrindra dia azo lazaina fa hoe azo trandrahana zany hoe ahoana zany tovopeta inona no nahatonga an'ireny trano manjato taona tsy mividana teto Madagasikara reny dia nikeko le izy eo anivon' izay moa anivon'ny serasera dia fantatra ny afary malagasy fa mpiatsihatra aloha serasera io dia en communication manarak'izay goavana indrindra ny fifamatora-piarah-miasa entre ny université GS6 ny afary malagasy dia ny hoe anorina tanàna vaovao ireo mpianatra BTP ny infirmerie sage-femme tsy mitady tsony izay fifamanana ny azo antoka fa fomba fotsiny ampiona azy ankehitriny moa zany sady misolo tena ny président GS6 no miteny ihany koa fialantsiny fa tsy eto toerana izy fa andala mpanomanana izay fanomanana isodeopinso no velively izay araka ny fampiresahana ireo lahy telefônina dia marobe ireo avy any France sy ny sisa ahafahana manampy dika ny tianay atao dia tsotra fampandrosoana io fa mampalahelo fotsiny dia izay hoe io no fanenjehana matetika eto amin'ny tany sy ny firenena raha misy olona manao zavatra eto dia tsy ny anampy azy mba mainka ampiarabelona fa ny hoe ahoana ny anadaboana azy ny anenjehana azy fa ho anay antsy kivo izay ho anay dia mametraka izay hoe zahay dia vonona hatramin'ny farany firenena itya firenena iramana tya adidinay manana andraikitra ka raha feziko zany no valiteniko dia zao hoe niraisiko amboninahitra tanteraka ny nandray ho ray mpiandro eo tanora 500 ary raha zavatra lehibe dia hoe faneken'izy ireo fahafantaran'izy ireo ny ahavony ny fieritreretana izay afary malagasy zay hoe ray-pia azy dia tsy mitovy tamin'ny ray-pia rehetrarehetra fa hoe ray-pia ampalala azy indrindra moa ny andihan'ny oetin'izy ireo dia mifandresena dia izay fandresena zay zany tena goavana indrindra tsy misy olona tokony eritreritra fa andresy fa tsy miady aloha dia malagasy hiady ireo malagasy tanora vonona hiatrika ireo tsy any amin'ny politika ny lalany fa eo anio ny fandraisany andraikitra dia tsotra zany ny valiteniko amin'izay valitenanao zay hoe zavatra goavana indrindra amiko mandresy ireo ary olona eto amin'ny firenena nova zavatra ireo ny ahiko ray-pia ireo dia nekeko izay ary izay ny zavatra sovaty na sage-femme ilainay ny tanànanay ny resaka communication ilainay ny resaka bâtiment BTP ilainay dia mifanasongadinana izay rehetrarehetra izay fa zava-dehibe dia izay olona malagasy tezaina mihitsy tsy hitovy amin'ireo rehetrarehetra io ary ny zavatra toerina dia izay hoe mbola endro moderna io rehetrarehetra io mampimeny zavatra tokony jerentsika ao anatin'io rehetrarehetra io dia hoe tsika mindrambola any an-dafy mindrambola any amin'izao tontolo izao fa fantatritsika ve tsy ambaratelo izay findramam-bola izay tonga dia exigena mihitsy hoe tsy maintsy ingénieur amin'ny mpiara-motro zao mipetraka eto amin'ny toerana fa zay tsy azonay financement fa maninona raha tena te hanovotsika raha misy ny tsy tsara vela tsisasisa dia hoe ahoana ny ampitaina andreo olona diplômé malagasy izay ihany ny zavatra tenenina ny olona nikaroka tsy ilaina makany an-dafy zany tsika treto aloha fa hoe eto Madagasikara ihany dia tokony vita fianarana vita eto manana an'le nouvelle ville izay manoloana an'izay rehetrarehetra izay Antsirabe dia efa nasionnay tamina mpanao gazety hoe manana n'ilay resaka projet urbain zay Moramanga ho avy tsy ho ela PK 67 moa izay tataniko vatana efa miezaka n'izay mandroso izay ka ny fandrosoana dia tsotra izahay zao tsy resaka tantsony ray aloha fa ny zavatra resahana zao dia ny asa famoronana asa dia tsaron indray zany izay hoe na misy financement izay tsy mitamby financement fa efa ely zay nampitaina amin'io fa zavatra teneninay dia tsotra hoe tafitanay io mametraka le fond de garantie zao zay isaorako ny mpikambana rehetra miaraka amiko izay anambarako fa toteny ao anivon'ny mpiara-miombona antoka amiko anatin'ny fikambanana dia hatramin'ny androany efa manodidina ny any amin'ny centaine no nametraka an'izay fa manana 100 millions mipetraka ny banque zay dia izay zavatra zay zany zavatra anankiray
ny akoatr'izay moa zavatra tiako ampitaina manoloana nitetika asa exode urbain io dia zao hoe io dia tsotra isika ny voalaza fa manan-karena fa ny zavatra anankiray zay tiako tena asongadina ao anatin'ny fananantsika reny le arenantsika noeritreretina hoe maninona moa zao raha ndrayntsika ohatra KMM sy sérite raha zay ny anitarako ny resaka dia ahoana tsy hatongava KMM sy sérite ho any anatin'izay a tolotra afahantsika mively zay fa manino zareo ny baiko ao anatin'izay rehetrarehetra nefa arentsika le ao anatin'ny firenena dia ho asongadiko zany zay manoloana zao rehetrarehetra zao hoe ny exode urbain dia iroso ary iroso otrany ny atamy tsy misy io ary 0 ariary io a ao fantatray dia zao hoe araky ny filamatra androany promotion fandresena dia mandesy io